Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amin'ity androany ity inshallah tsika dia aka ireo zavatra izay azon'ny olona atao mandritra ny fifehezana amin'ny atoandro ny volana Ramadan. Indraindray tsika mametraka fanontaniana, moa ve reto zavatra reto azo atao manimba ny fifehezana ve sa tsy manimba ny fifehezana? Ndao tsika aka teboka maromaro amin'izany. Ny voalohany dia ilay fantatra amin'ny anarany hoe al-qibla. Dikany qibla dia oroka. Izany hoe mandritra ny volana Ramadan, na dia mifehy antsika pin Islamo, dia azontsika atao tsara ny manoroka ny vadintsika. Satria i mpaminany sallallahu alaihi wasallam nanao an'izany, araka ny hadisy notanterin'i Aisha radhiyallahu anha, izay niteny manao hoe kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yuqabbil wa yubashir wa huwa swaim wa kana amlakukum li irbi. Zany tenin'ny mamantsika Aisha zany dia midika manao hoe i mpaminany sallallahu alaihi wasallam mandritra ny atoandron'ny Ramadan rehefa izy mifehy dia nanoroka sy namihana ny vadiny tamin'izay fotoana zay. Saingy mila tadidinareo kosa fa izy mpaminany sallallahu alaihi wasallam dia mahatazo tena indrindra ka tsy tratran'izany fakapana zany, na dia nanoroka sy namihana an'izany vadiny izany. Lesona azontsika tsoahana amin'io. Raha ohatra ka misy lehilahy anankiray mahatazo tena tsy ho tratran'ny fakapana amin'ny famihinana sy ny fanoroana ny vadiny, dia azony atao zany amin'ny atoandron'ny Ramadan. Fa raha ohatra kosa ianao tsy mahatazo tena fa olona somary be filana, ka raha vao nanoroka na nitazona ny vadinao anao dia efa niakatra ny filanao, dia ny tsaratsara aminao ny misitaka tsy manao an'izany araka ny voalazan'ireo manam-pahaizana, sao sanatria niakatra ny filanao ka tafanao firaisana ara-nofo amin'ny atoandron'ny Ramadan, dia ny sazin'izany mifehy roa volana tsy ankato. Zay ny zavatra voalohany azontsika atao. Ny zavatra faharoa azontsika atao ihany koa dia ny mandena ny loha rehefa sendra mafana ny andro. Amin'ny faritra maro eto Madagasikara na ihany koa any amin'ireo pays arabo, mafana ny andro ary ihany koa ambony dia ambony ny température. Noho izany lasa mavesatra ny lohany ary mila lemana izany mba ahafahany mahazo an'izany mangatsiatsiaka izany, satria mety tsy misy ihany koa ny rivotra, dia lasa izy mandeha mandena an'izany lohany izany. Saingy tsara ho marina ihany koa rehefa mandena ny lohantsika, azo atao izany, saingy mitandrina mafy antsika sao la misy tafiditra any amin'ny sofintsika, amin'ny orontsika, amin'ny vavantsika, ka tafiditra tafandeha aty amin'ny tenda, fa izay dia manapaka ny fifehezana amin'ny volana Ramadan. Miteny ireo sahaba manao hoe kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yasubbu ra'sihi bil ma wa huwa swaim. I mpaminany sallallahu alaihi wasallam dia nandena ny lohany rehefa izy nifehy. Izany hoe ny antony nandemany an'izany lohany zany teto dia fantantsika tsara fa noho ny hafanana diso tafahoatra ka nandeha naka rano izy mba nandena an'izany mba ahafahany manohy tsara ny fifehezana. Manaraka an'izany ihany koa ny zavatra azontsika atao tsara amin'ny volana Ramadan dia al-madmada, izany hoe ny fanotsanam-bava. Raha ohatra ka eo am-panaovana fifehezana ianao ka nahatsapa nanomboka nisy fofona hafahafa ny vavanao, na misy zavatra maromaro ao anatin'ny vavanao tianao hanontsana an'izany vavanao zany, dia afaka maka rano anao manontsana an'izany vavanao zany. Saingy mila mitandrina foana antsika amin'izay fotoana zay, sao dia misy ampahany kely fotsiny amin'izany rano zany tafiditra any amin'ny tendanao dia tapaka ny fifehezanao. Ka eto zany mila fitandremana mafy
na amin'ny fanoroana ny vady so de hiakatra ny filana, na amin'ny fandemana loha, na ihany koa amin'ny fanotsanam-bava, de mila mitandrina satria misy limity zay tsy azonao ioarana amin'izay fotoana izay. Ny zavatra manaraka ihany koa azonao atao ny amin'ny atoandro ny Ramadan de ny manandratsira. Ho anareo anabavinay, ho anareo vadinay, ho anareo mamanay, azonareo tsara atao ny manandratsira amin'ny volana Ramadan rehefa mifehy eo am-pikarakarana an'izany iftar zany, saingy mila mitandrina antsika fa tsy atelina ilay nanandramanao fa ataonao amin'ny lela fotsiny, heninao hoe izany efa masina, efa tsara, dia arinao na aforanao izy rehefa avy eo. Fa tsy hoe mahazo manandratsira de lasa anao naka sotro ray de natelinao izany, fa raha vao nanao an'izany na misy zavatra kely tafiditra any amin'ny vavanao dia tapaka eo ny fifehezanao amin'izay fotoana izay. Ny zavatra azonao atao ihany koa amin'ny volana Ramadan dia raha ohatra ka nanao firaisana tamin'ny vadinao na tamin'ny alina, dia afaka mbola tsy mandro anao amin'iny alina iny, zany hoe tsy voatery mandro anao amin'izany alina zany, fa miandry rehefa maraina mialohan'ny salatul fajr zay vao mandeha mandro anao amin'izay fotoana izay, de mety foana ny fifehezanao satria mpaminany sallallahu alaihi wasallam efa nanao an'izany zavatra izany. Tahaka an'izany ihany koa ireo vehivavy, raha vehivavy anankiray tonga fotoana na ihany koa avy niteraka de mbola nisy rà nikoriana ka nadio izy nandritra ny volana Ramadan, ohatrany hoe tamin'ny alina, tamin'ny 12 alina, tamin'ny ray maraina, tsy voatery ny amin'ny 12 alina sy amin'ny ray maraina iny tonga de mandeha mandro izy na misaika, fa afaka ataony miandro maraina rehefa mihinana an'izany sahory izany, tapitra ny fihinanany sahory, alohany izy mandeha manao salat fajr, de eo izy vao mandro amin'izay fotoana zay. Satria maro amintsika manontany, mieritreritra hoe rehefa anao tratran'ny janaba na avy nanao firaisana na vehivavy madio dia amin'ny fotoana iny tonga de mandeha mandro izy, fa andro Ramadan tsy azo ataony mijanona ela. Eny, raha vitanao moa tonga de mandeha mandro, zay no tsara. Fa raha ohatra ka mbola somary reradreraka anao, mbola kamokamo anao, de mbola afaka mijanona anao mialohan'ny salatul fajr, satria tsy maintsy manao salat fajr anao de mandro anao alohan'izany salat al-fajr izany. Ny zavatra azontsika atao ihany koa mandritra ny volana Ramadan dia al-hukn, zany hoe ny manao tsindrona. Ny manao tsindrona tiantsika teneninay dia tsindrona izay tsy misy karazana hery na mahatonga anao matanjaka, fa tsindrona fitsaboana. Ohatra ny olona anankiray marary ka nahazo tsindrona 3 jours mba ho fanasitranana azy de azony atao izany. Fa raha ohatra kosa tsindrona izay mampatanjaka toy ny sérum, satria rehefa anao atao sérum de na de mandeha 3 jours anao tsy mihinana, mbola velona ihany no sady matanjaka, satria misy karazana fampahatanjahana ao anatin'izany sérum izany. De izay no manimba ny volana na fifehezana amin'ny volana Ramadan. Fa raha ohatra kosa tsindrona tsotra ho fitsaboana de azonao atao izany. Tahaka an'izay ihany koa raha ohatra ka manao intraveineuse, zany hoe manao tsindrona eto mampiditra vitamine izay mba ahazahoanao hery, dia tapaka ny fifehezanao raha manao an'izany satria mampiditra hery fa tsy fitsaboana izy amin'izay fotoana zay. Zay ihany koa mahatonga ny fifohana sigara dia manapaka ny Ramadan na fifehezana, satria nidina taty amin'ny tendanao, natelinao ilay setroka ny sigara ka zay no nanimba azy amin'izay. Mametra-panontaniana ihany koa tsika amin'ny olona zay manome rà, manao don de sang, na ihany koa ny olona manao vantozy. Misy ampany amin'ny manam-pahaizana miteny hoe tsy manimba fifehezana izy io, fa ny ankamaroazany kosa miteny de hoe manimba an'izany fifehezana zany. Ka ny zavatra tsara izay ataonao
aoka anao mitandrina tsy manao an'izany vantozy zany amin'ny atoandrony Ramadan no sady tsy manome an'izany raha zany amin'ny atoandrony Ramadan satria ny fivoahan'ny raha betsaka dia anisany mety hanimba an'izany fifehezana izany. Fa raha amin'ny alina kosa anao manao an'ilay vantozy na amin'ny alina anao manome an'izany raha zany dia sady afaka misakafo anao satria rehefa manome raha dia mila aina rehefa avy eo dia aleo amin'ny alina anao manao an'izany no sady amin'ny alina ihany koa anao manao an'izany vantozy izany. Zay angamba ireo teboka izay tsara ho fantantsika mandritra an'izany volana Ramadan izany. Azontsika atao izy ireo fa mila fitandremana. Manoroka amin'ny vadinao, tsy mila miakatra ny filanao. Mandena aloha, tsy mila tafiditra anaty vava sy ny sofina ary ny orona. Ny manotsam-bava, tsy mila tafandeha aty amin'ny tenda. Manaraka an'izany ihany koa, ny manandratsira tsy azo atelina. Ary azontsika atao ihany koa mijanona janaba mialohan'ny sola fajry araka ny voalazan'ireo manam-pahaizana ary farany dia ny fitsindromana satria fitsaboana dia tsy manapaka ny fifehezana fa raha ohatra kosa mitondra hery izay izy vao manapaka an'izany fifehezana zany. Inshallah raha-pitso antsika mitondra video hafa indray ary misaotra anao nanaraka hatramin'ny farany. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.